Riavana malala ao amin'ny fifalian'ny tokantrano no hiara-pananao manatrika izao fanompoam-pivavahana izao na ny eto am-piangonana na ny manaraka azy amin'ny YouTube any tokantrano. Araka ny fomba mahazatra sy ny tazana fiangonana hatramin'izay rehefa fotoam-pialatsasatra toy izao dia nalamy mivondrona asa mpianam-piangonana ho laika ny mitarika ny fotoana. An'ity fotoam-pialatsasatra ity dia ny vala ny fandimby hitarika ny fanompoam-pivavahana ary mbola alefa mivantana amin'ny YouTube hatrany izany raha mbola voafetra toy izao ihany ny isan'ny mpanatrika eto am-piangonana. Anio dia ny vala fanantenana no mitarika ny fanompoam-pivavahana. Mety izay izara ny votsy mety loha dia ny tenin'Andriamanitra. Izany no loha hevitra nanompanana izao fanompoam-pivavahana izao. Anio koa sika ry havana dia natateraka ny fiam-pihavanana sy ny famangina ny namantsika. Fianakaviana Andrinavo Mahery Kekesianta namoindra tampo aminy sy ny fianakaviana Rarjona Lantsiony namoiny rainy. Miomana ho amin'izany fanompona masina izany sika. Ko ampitomboana aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay ankehitriny taloha ary ho avy. Amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Anboatsika ny fideranan'Andriamanitra dia fentesika ny salamo 5:20, 1 sy 2, 4, 5 sy 10. Ho anao ny fanginana sy fideran'Andriamanitra an'Zionao, ary aminao no anefahana ny voady. Ry mpiaino vavako, ianao no atony ny mofo rehetra, sambatra izay fidinao, ka ampatotononao toetra ao an-kianjanao. Teo mivoky zava-tsoa amin'ny tranonay izahay, dia ny zava-masina ao amin'ny tempolinao. Mamangy ny tany ianao ka mahamando azy, mampavokatra azy betsaka ianao. Ny olon'Andriamanitra dia tondradrano, mamboatra valo an'ny olona ianao, fa izany no famboatra ny tany. Mahamboka ny tany voasy ianao ka mampiravina azy. Ranonorana amin'ny vatravatra no ampitosanao azy, mitay ny fitsimoany ianao. Amen. Tatsika ny raha voalahatra.
midera sy mankalazanao zay ry tompo Andriamanitra eo ny amin'ny mbola hafanay miona sy miangona takizao anio indray. Misaotra tamin'ny tehirizanao ny tsirairay tambany fahasoavanao ka afaka miombona amin'izao fiderana izao. Misaotranao zay fanahy masina fa na eo aza ny fotoam-pialatsasatra na eo koa zao fotoatsarotra mbola lalovanay manoloana ny fandaminana mahakasika ny valanaretina minjato izao. Dia tsy avelanao varimbarinana ho kamokamo zahay fa mitominao amin'izao fivoriana masina izao. Araka ny teninao manao hoe aza mafoy ny fiarahantsika miangona tahaka ny fanaon'ny sasany fa mifanana raha kosa maika satria hitanareo fa miantombotra ny andro. Ka ndreto izay vahoakanao tompo mivory manoloana ny fiandriananao, manatrika ny falebiazanao Andriamanitra tompo sy mpahary anay, ianao ilay mpanefa ny fiainanay. Ndreto izay tompo vonina indray ny fananarana avy amin'ny teninao satria fantatray fa androany ianao dia tianao zava-baovao aminay indray. Dia ataovy matsapa ny fanatrehanao ary izay tompo, ary tario zahay amin'ny zavatra rehetra ataonay amin'izao fanompoam-pivavahana izao, na hira na vavaka na asa hiraka hifampizarana, ny zavatra rehetra dia mba ho ataonay ho fanomezam-boninahitra ny anaranao masina, raha izanaka sy fanahy masina, amin'ny anaranao Jesosy, amen. Petraka ny fiangonana. Ry havana, ny mpamafy voatsara dia ny zanak'olona. Ny tenin'Andriamanitra io voatsara na fafy tiany ho zaraintsika io. Enoy sy saintsainy tsara izao teny manaraka izao izay milaza sitrapon'Andriamanitra manoloana izany. Fa hoy ny Tompo, lazaiko aminareo marina tokoa mandra-pahafon'ny lanitra sy ny tany dia tsy hisy ho foana akory amin'ny lalàna, na dia litera ray na tendron-tsoratra ray aza mandra-patateraka izy rehetra. Koa ekeo amin'ny fahalemem-panahy ny tenin'ambolena izay mahavonjy ny fanahinareo, ary eo ka ho mpakatony teny ianareo fa tsy ho mpiainy fotsiny ihany ka mamitaka ny tenanareo.
ataontsika ny hira voalahatra izay mitaonantsika hiaikeloka manoloana ny tsy nahavitatsika izany sitrapon'Andriamanitra izany. izany no iranay mibaboka fa feno fahatsarambelatsy izahay. Ianao mamafy votsara fa ny fonay dia mafy toy ny vatolampy foana ka tsy mba niriny ny teninao. Tianao izay lasa tany anamboatra ny fonay sy ny te-panahinay mba ho toy ny tany lona ka niriny ny teninao ka hampamoa azy tsara. Nefa izahay Tompo manohatra ary tsaingotsaingoanay toy ny fataon'ny vorona ny teninao ka izay metimety aminay ihany ny raisinay. Ny teninao no tokony fanelon'ny tongotra sy fanazavana ny lalanay, nefa izay sapatatra sy tianay alefoana no ataonay, fa tsy lahara-pahamehana ny fanarahanay ny didinao.
Anykadiso lalana izay ary makany amin'ny fahaverezana. Ny teninao tompo dia haina ho azy mahazo azy ary fahasalamana ho an'ny mofony rehetra. Nefa tsy foto sakafo-pamanay ny teninao, anykamarary izahay, sozanina sy marefo, tsy ampy otrikaina mahavelona. Tsy miaina ny teninao izahay, maika mofa izay amafy azy dia tsy haina izany. Manoha izany tsy fahatanterahana izany anefa tompo, satria fitiavana mandrakizay no tiavanao anay ary izany mbola paharetanao ny famindraponao aminay, dia androany dia mbola miala amin'ny enina aminay indray ianao. Tianao andray fanapahan-kevitra izahay dia fanapahan-kevitra hanova ny fiainanay, hitombonay tsara eo aminao Jesosy, ka raisy tompony fonanay. Ry Andriamanitra rainay be famindrapo, mitalao aminao izahay, mamelany ny elokay, diovy izay ho fampahotana, sasao izay mba ho afa-keloka, ary avaozy ny fanahinay mba ho vonoka ny mpanao. Ny fitiavan'i Jesosy Kristy famonjanay no angalianay aminao. Amen. Ravana malala, raha miaiky ny fahotantsika isika, dia matoky sy maro n'Andriamanitra ka mamela ny fahotantsika ary manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Ka ho anao izay mibebaka marina tokoa, ny aikeloka teo anatrehan'ny Tompo, dia mitsangana ary raiso anao izao teny izao izay manambara famelan-keloka sy fihavanana atolotry ny Tompo anao anio. Mositrako akory va ny fahafatesany ratsy fanahy Jehovah Tompo fa tsy nialany amin'ny alehany mba ho velona izy. Efa teraka indray ianareo, tsy tamin'ny vo mety ho loha, fa tamin'ny tsy mety ho loha dia ny tenin'Andriamanitra izay velona sady maharitra. Efa madio rahateo ianareo no ny teniko izay nolazaiko taminareo hoy Jehovah Tompo. Voavela ny elokareo no ny anarany masina. Amen.
tianay no masina saina tena sy fara voninahitra ho any amin'ny avo indrindra ho an'Andriamanitra ary fiadanana tsy ambony tany amin'ny olona kasitrahana petraka ny fiangonana. Ry havana malala, rehefa avy nandray famelan-keloko isika ny diovin'ny tompo dia andeha andray ny afatra avy amin'ny tenin'Andriamanitra ahaizantsika mamafy voatsara. Ataontsika ny hira voalahatra dia mangataka ny tompony anjara izay mitarika antsika mivavaka sy ny vaky-teny. Hiakatra ety mandritry ny hira. dia mbola misaotra anao zay ry Andriamanitra tomponay ny nanomezanao izao fotoanan'io izao indray hamafazanao ny teninao aminay teny mahasoa aina sy hery ho anay mangataka ny fahazavana avy amin'ny fanahy masina izahay hanokatra ny sainay ahafahanay miaino am-pifaliana sy handray tsara ary hankafy ny teninao hampanjaka izany eo aminay sy ny ankonanay ary ny fiangonana ka na inona feo manelingelina tsy hahafahanay manao izany dia hampangino raha eo dia amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomponay no hanaovanay izany mivavaka izany. Amen. Amaky ny teny soratra masina isika tompoko izany dia ho hitantsika ao amin'ny bokin'ny Isaia mpaminany Isaia 5:5 ny 10 sy ny 11 dia ho tohizana
ao amin'ny epistily ho an'ny romanina toko fahavalo andiny fahavalo amby folo ka hatramin'ny fahatelo amby roapolo dia ho faranana amin'ny filazantsara ny Matio toko fahatelo amby folo manomboka amin'ny andiny voalohany ka hatramin'ny fahatelo amby roapolo. Rehefa hitatsika dia ho vakiana amin'ny anaran'ny Tompo Isaia toko fadimy amby dimapolo andimy fafolo ka hatramin'ny raika amby folo. Fatoy ny ranon'orana sy ny oram-panala milatsaka avy any an-danitra ka tsy miverina any raha tsy efa navoto ny tany ka nampaniry sy nampahavokatra azy mba hahatonga voa ho an'ny mpamafy sy anina ho an'ny mpihinana. Dia ho takizany ny teniko izay aloky ny vavako tsy hiverina amiko foana izy ary tsy efa mantanteraka izay sitrako ary ambinina amin'izay ampandehanako azy. Romanina toko fahavalo andiny fahavalo amby folo ka hatramin'ny fahatelo amby roapolo. Fataoko fa ny fahoriana amin'izao andro ankehitriny izao dia tsy tokony ho arina amin'ny voninahitra izay aseho amintsika fa izao zavatra ary rehetra izao dia samy maniry fatratra ka miandry ny fampisehoana ireo zanak'Andriamanitra. Fa izao zavatra ary rehetra izao dia nampanekena ho zava-poana nefa tsy noho ny sitrapony fa noho izay nampanaiky azy sady mahazo fanantenana koa fa izao ary zavatra ary rehetra izao aza dia ho fitsorana amin'ny fandevozana dia ny fahalovana ho amin'ny fahafahana izay momba ny voninahitra ireo zanak'Andriamanitra. Fa fantatsika fa izao zavatra ary rehetra izao dia miara-misento sy miara-marary toy izay efa hiteraka mandraka ankehitriny. Ary tsy izany ihany fa isika koa na dia manana ny voaloham-bokatry ny fanahy aza, eny isika aza dia miseto ato anatintsika miandry ny fananganananaka dia ny fanavotana ny tenantsika. Ataontsika am-pitsanganana ny hira manaraka alohan'ny famakiana filazantsara. Dia nivoaka avy tao an-trano Jesosy ka nipetraka teo amoron'ny ranomasina. Ary nisy vahoaka betsaka tafangona teo aminy dia niditra teo an-tsambokely izy ka nipetraka. Ary ny vahoaka rehetra kosa dia teny amoron-dranomasina. Ary nilaza zavatra maro tamin'ny fanoharana izy ka nanao hoe indro nivoaka ny mpamafy mba hamafy. Ary raha namafy izy ny sasany dia voafafy teny amoron-dalana dia avy ny vorona ka nandany azy. Ary ny sasany dia voafafy teny amin'ny tany marivo ambonin'ny vatolampy dia nalaky ny trebona ireny satria tsy nisy tany lalina. Fa rehefa niposaka ny masoandro dia nalazo ireny ary satria tsy nanapaka dia maty izy. Ary ny sasany dia voafafy teny amin'ny tsilo ary ny tsilo naniry ka nangeja azy. Ary ny sasany dia voafafy teny amin'ny tany tsara dia namoa. Ny sasany avy zato eny ary ny sasany avy enimpolo eny ary ny sasany avy telopolo eny. Izay manatsofona aoka izy hiaina. Ary dia nanantona ny mpianany ka nanao taminy hoe nahoana no fanoharana no itenenanao aminy. Ary namaly izy ka nanao taminy hoe satria nareo no navela halala zava-miafina amin'ny fanjakan'ny lanitra fa ireny kosa tsy mba navela. Fa izay manana no omena ka anana be dehibe izy fa izay tsy manana kosa na izay ananany aza dia esorina aminy. Ary noho izany dia fanoharana no itenenako aminy satria mijery izy fa tsy mahita ary mandre izy
fa tsy miainona mahalala. Da tanteraka aminy ny familaniana isay azy manao hoe andre mandrakariva ihany ianareo fa tsy hahafantatra, ary jery mandrakariva ihany ianareo fa tsy hahita. Fa efa dala ny fony zao olo zao, ary efa lalidalovana ny sofiny, ary efa nakipiny ny masony. Fandrao ahita ny masony sy andre ny sofiny ka halala ny fony, dia hibebaka izy ka hasitrana azy ao. Fa sambatra ny masonareo fa mahita, ary ny sofinareo fa mandre. Fa lazaiko aminareo marina tokoa fa maro ny mpaminany sy ny olona marina naniry ahita izay hitanareo nefa tsy mba nahita, ary naniry andre izay renareo nefa tsy mba nandre. Ko amin'izany dia inonareo ny fanoharana ny amin'ny mpamafy. Raha misy mandre ny tenin'ny fanjakana fa tsy mahalala, dia avy ilay ratsy ka manaisitra izay nafafy tao am-pony, dia izany no ilay nafafy teny amoron-dalana. Fa ilay nafafy teny amin'ny tany marivo ambonin'ny vatolampy, dia izay nandre ny teny ka malaky mandray azy amin'ny hafaliany, nefa tsy manapaka ao anatiny izy fa maharitra vetivety foana. Ko raha avy izay fahoriana na fanenjehana noho ny teny, dia malaky tafitohina izy. Ary ilay nafafy teny amin'ny tsilo, dia izay mandre ny teny, ary ny fiahiana izao fiainana izao sy ny fitakiana mangeja ny teny, ka dia tsy mamoa izy. Fa ilay nafafy teny amin'ny tany tsara kosa, dia izay mandre ny teny ka mahalala, dia izy no mamoa ka vokatra, ny sasany avy 100 eny, ary ny sasany avy 80 eny, ary ny sasany avy 30 eny. Amen. Tompontsoanay tokoa tompo no azahoanay mbola mandreny teninao iray amin'izao fotoana takariva izao. Dia mitenena ary aminay tsiraray avy fa vonona iananao zahay. Dia mampaharezana ny olonao amin'izao fotoana izao tompo, ary tendreo ny vavampanopinao mba tsy laza fa tsy rehetra avy aminao rery ihany. Amin'ny anaranao Jesosy tompo. Amen. Fa miarabantsika rehetra ry havana amin'izao fotoana fialasasatra izao misaotra an'Andriamanitra fa mbola azo lazaina hoe betsaka isika, satria maro amintsika nefa lasa any ampialatsasatra. Tenin'Andriamanitra izay angalantsika hafatra amin'izao fotoana takariva izao dia arak'izay fahitantsika teo amin'ny solaitra be, manao hoe meteza iza na amafy ny votsy mety loha dia ny tenin'Andriamanitra. Amin'izao fotoana sarotra enantsika izao dia azo lazaina raha mandinika ny zavatra mitranga eran'izao tontolo izao tsika
dia misy zavatra tian'andriamanitra ambara amin'ny olombelona ary isika zanak'andriamanitra so ihany fa manana ny tena azotsika mamatatra sy mampafafaka zay zavatra tian'andriamanitra ampitaina amintsika noho izany zao teny zao dia nanindry ahy raha namaky sy nalomana izao toryteny zao raha mandinika reo teny mivakina tokoa isika dia misy zavatra fampitohy ao amin'izany teny mivakina izany dia ny projet an'andriamanitra zay natomboka hatry ny ela ary mizotra tsy kelikely ny fahatanterahany zany dia noho izany indrindra no safidianana zao lohahevitra zao fanentanana ho famporisiana atsika mba izara izany vaovao mahafaly zany ho amin'ny olombelona rehetra tenin'andriamanitra dia votsy mety loha arak'izay no vakina tamintsika teo satria mandalo sy melona ihany zao rehetra izao zao hitany maso zao dia mandalo sy melona ihany ary ao anatin'izany isika olombelona petsaka ny olona zay lazaina salama tsara androany raha pitso dia tsy maty ny aretiny tsy fantatra zay nafaty azy ao anao zay say ampaminany amin'ny say atoko efapolo maina ny ahatra malazo ny voniny satria tsofo ny fofonainy Jehova ireny eny ahitra tokoa ny olona maina ny ahatra malazo ny voniny fa ny tenin'andriamanitsika dia maharitra mandrakizay maharitra ny tenin'andriamanitra ry havana raha ny tenin'andriamanitra hoe misy mazava dia nisy mazava ary mbola misy mazava foana mandraka ankehitriny tsy hoe rehefa afaka ataonjato taoriana dia memaizina ny tany fa mazava foana ny tany ary maharitra ny tenin'andriamanitra mahery keo ny tenin'andriamanitra tsaotsika tsara Jesosy nanangana Lazarosy teny anankitelo ihany ny teneniny Lazarosy mivoa ry Lazarosy mivoa teny telo dia nitsangana maty mahery ny tenin'andriamanitra ary ao amin'ny tantarany Maria rehefa tonga ny anjely Gabriela namangy azy dia inona zavatra nylazainy ry Maria indro itejaza ianao ka hiteraka jazalahy ary ny anarana dia ataonao hoe Jesosy izy ny lehilahy atao hoe zanaky ny avy indrindra ary Jehova Andriamanitra nome azy ny seza fiandrianany Davida rainy ao amin'ny lika toko voalohany zany zavatra roa no nambarany anjely hiteraka zazalahy ianao ary ny anarany ataonao hoe Jesosy moatsy efa tanteraka va izany efa 2 fotoana lasa efa tanteraka izany ary ny faharoa dia nylazainy dia hoe ho atolotr'Andriamanitra ny ray azy ny fanjakana eo amin'ny seza fiandrianany Davida zay faharoa zay mbola tsy tanteraka fa eo andala mpantanterahana iverina izy ary araka ny tenin'ny anjely tamin'ny mpianatra rehefa hiakatra ny tompony nakatany an-janitra dia ozy hoe ry lehilahy Galaliana nahoana no mijanona mijery ny lanitra ianareo iny Jesosy iny zay nampakarina niala taminareo any an-danitra dia mbola ho avy indray takany nahitanareo azy niakatra ho any an-danitra mbola ho avy indray ny tantara araka ny lazaina tany am-boalohany dia mitoy ny tantara ry havana tsy azo sakanana ny tantara na iny olombelona na tsy iny olombelona dia zao tsy maintsy tonga ny teny tsy maintsy tanteraka ny teny efa nampilazain'Andriamanitra ary tanteraka izany zao zavatra mahafaly dia zao tsy ny olona rehetra ny malala izany sambatra ianao sambatra izaho satria isika ny nomena alala zany zava-miafina izany zay zava-dehibe tsara mitadivitsika amin'izao fotoana tahaka izao nomena alala izany isika no zany dia tombotsongeza be eo atsika ny nafantatra izany ary miomana amin'izany koa isika zava-miafina efa nafenina fony fahagola izany araka ny fantatsika dia nifidy firenena ray Andriamanitra zanak'Israely zany ho azy saindrisy firenena mafiatoka miodina foana amin'ny sitrapon'Andriamanitra dia indraindray Andriamanitra tofoka amin'ny zanak'Israely ao dia saziny ary rehefa mitaraina ilay zanak'Israely mifona aminy dia averin'Andriamanitra
ary asorondray ao anatin'ny fahatereny. Andriamanitra zany dia andriamanitra mamindra fo. Eto amin'ny boky Isaia mpaminany zay vakina tamintsika teo dia lasa tany amin'ny fahababolona tany Babilôna zanak'Israely. Dia nampitonan'Andriamanitra ny Isaia mpaminany ny teny manao hoe lazova ny zanak'Israely fampidina avany amin'ny fahababolona izy. Dia tamin'izany nambaran'Andriamanitra indray ny teny mpitiavana zay vakina tamintsika teo alohaloha kely ny teny dia amin'ny Isaia 5:15 teo 9:7 manao hoe mitadiavan'i Jehova dia mbola hita izy, miantsoa azy dia mbola akaiky izy. Oka ny ratsy fanahy fo ny lalany ary ny marina fo ny hevy. Ary oka hiverina amin'ny Jehova ireny dia mindra fo amin'izy eny ho an'Andriamanitsika fa amela heloka dia amela heloka tokoa izy. Amela heloka dia amela heloka tokoa izy. Ny fanamafisany zany fanomezatoky zany dia tsy noraisiny ho toy teny manidina fotsiny sanatria ny tenin'Andriamanitra fa noariny tamin'ny oram-panahy, noariny tamin'ny orana ny herin'ny teniny, ny efikasiten'ny teniny. Dia ozy izy hoe fa toy ny ranorana sy ny oram-panahy milatsaka avany an-danitra ka tsy miverina any raha tsy efa nahavotony tany ka nampaniry sy nampavokatra azy mba hatonga fo ho an'ny mpamafy ka hoanina ho an'ny mpina. Tsy ampiriavana ny rano sotomina avany amin'ireny rano fa satria mety horitra ihany ireny, fa mila orana mivatravatra zay voalaza amin'ny soratra mazana, orana vatravatra, ny oram-batravatra no mamoto ny tany ka mamelona ny voly izay ambolena. Dia ho tahaka izany koa ny teniko izay aleoko ny vavako Andriamanitra, tsy hiverina ny amin'ny foana raha tsy efa matateraka izay sitrako ary ambinina amin'izay ampandehanako azy. Isaia 5:15. Tehiteny amin'ireo zanak'Israely izy manao hoe fa nahoana lahy ianao ry Israely oloko, ry zanako malalako, ry firenena zay nifidiko, fa nahoana ianao no mafoy ahy, tsy efa nampisehoko zava-mahagaga ve ianao tamin'ny torako anao avy any Egypta? Nomeko mana ianao ranolo, nomeko papelika ianao ranolo, miverenamiko ianao, aza mafoy ahy ianao, fa mela heloka dia mela heloka anao tokoa. Zany ry havana lay teny tiano tanterahana, zany lay teny tsy tia niverina ny amin'ny foana raha tsy matateraka ny sitrapony. Ny faminany Isaia nefa dia tandindo ny zavatra ho avy ihany atia ny testamenta vaovao. Ny sokafan'Andriamanitra ary ny famonjena amin'izao tontolo izao dia ny rahany zanany. Araka ny hitatsika sy fatatsika eo amin'ny Jaona 1:1 ka hatramin'ny 4 dia misy zao teny manao zao hoe tamin'ny voalohany teny ary ny teny tao amin'Andriamanitra ary ny teny dia Andriamanitra. Izy dia tao amin'Andriamanitra tamin'ny voalohany. Izy no nahariana ny zavatra rehetra, ary raha tsy izy dia tsy nisy nahariana zao zavatra ary zao na iray azy. Izy no nisy fiainana ary fiainana no fanazavana ny olona. Andininy 5:20. Ary ny teny dia tonga lofoka nonona tamintsika ary hitanay ny voninahiny. Tonga Jesosy manompoka amafy ny voa. Matthieu 4:20 arak'izay nivakina tamintsika teo. Misy teboka vitsivitsy mapetsaka ny toroteny sy ny fampianarana mikasika ny famazana ny voa, fa zavatra vitsivitsy any misy tontsika ao anatin'izany tenin'Andriamanitra izany. Voalohany, araka ny voalaza eo dia voalaza amin'ny soratra masina fa indro nivoaka ny mpamafy mba hamafy. Izy tsy miteny hoe indro nivoaka ny mpamafy ho any an-tanimbary na ho any an-tanimboly, fa ozy hoe indro nivoaka ny mpamafy mba hamafy. Tsy nitady tany malemy hanorena mpangady Andriamanitra, fa tonga izy hizara ny teniny ho amin'ny olombelona rehetra. Noho izany dia hita eto fa misy karazan-tany betsaka. Inona ny dikan'izany ry havana? Dikan'izany dia mariky ny fitiavan'Andriamanitra. Andriamanitra dia mamposaka ny masoandro amin'ny tsara finasany ratsy fa na iza dia tian'Andriamanitra ho vonjena. Noho izany ny lesona voalohany mety farotsika tsoahana amin'izao tenin'Andriamanitra zao dia zao tsy tokony hanavakavaka isika na hametra ny fiasan'Andriamanitra eo amin'ny olombelona, fa azontsika tao ny manaparitaka ny tenin'Andriamanitra amin'ny olombelona rehetra.
araka ny teny eo amin'ny timoty faharoa toko faharoa manao hoe ny tompo malala ny azy sika tsy malala zay olona tian'andriamanitra ho antsony fa izy ihany malala azy fa ny anjaratsika dia zao mamafy ny tenin'andriamanitra faharoa tsy ny olona rehetra no avela alala raha manaraka zao tantara fanaorana nataon'i jesosy zao sika dia zao nisy olona teo amoron-dranomasina nieno azy kanefa voalaza eto dia ozy jesosy hoe tsy ireo rehetra ireo no navela hafantatra fa ianareo ihany reo dia akamaroan'olona reo ngamba dia nisy pesaka tao ngamba ny fariseo sy ny mpanora dalàna sy ireo olona zay fatrapitana ny lalàna ka tsy nino ny fanambarana nataon'i jesosy dia azo lazaina reny la tao hoe maizina eo pototry ny mazava fa eto kosa ny mpianatra ny tompo dia navela hafantatra tika ny fanoarana aona ozy jesosy eo amin'ny andin'ny fainambe folo sy fafito ambe folo fa sambatra ny masonareo fa mahita ary sofinareo fa mandre fa lazaiko marina aminareo tokoa fa maro ny mpaminany sy ny olona marina manira hita zay hitanareo nefa tsy mba nahita ary naniry andreza renareo nefa tsy mba nandre riavana raha nandray ny teny ianao zay nitonina taminao ka nanaiky fa jesosy mitompo sy mpamonjy anao ary naverimberina teto zany tamin'ny herina raha nanaraka isika dia ianao lay olona natao hoe avela alala salatsapanao ry iavana ny abenjany fahasoavan'andriamanitra zany ianao lay avela alala ny zava-miasina misoratra masina raha madinika isika dia zao tsy mba voakavoakan'i jesosy amin'ny olona rehetra fa ampianany any milazany azy amtota intimité any amin'ny mangingina any no ampanarany jesosy ny mpianany ny zava-miafina misoratra masina no zany dia tombontsoatsika ary tokony hafaly atsika izany zavatra goavany eo fiainatsika zany hoe mahafantatra ny sitrapon'andriamanitra ahoana ozy izy eo amin'ny jona toko fadimy volany tsy ataoko hoe mpanompo itsony ianareo fa ny mpanompo tsy malala zay ataon'ny tompony fa efa nataoko hoe sakaiza ianareo satria zay rehetra reko tamin'ny raiko no nambarako taminareo amena fatelo tsy mandeha ho azy ny fizarana ny teny fa misy fahasarotana na ny tompo aza dia sahirana tsy nahony foana izy teo amin'ny fitondran'ny teny fa manapahavalo ny asan'andriamanitra manapahavalo ny tenin'andriamanitra araka mivakina tamintsika teo re mandeha niempotra ny mpianana mamaky mijaona toko fahinina sika dia voalaza fa sarotra tamin'ny mpianatra ny nandray ny teny rehefa nilaza jesosy fa izy ny mofonay na saraminay sarotra zany ozy ny mpianatra dia maro niempotra tsy nanaraka azy intsony aloha kelin'izay tao amin'ny jaona toko fadimy dia saiky vonon'ny fariseo jesosy fa nanino satria nilaza ny tenany ho mitovy amin'andriamanitra izy tsy mora ny apôstôly paoly ko voalaza amin'ny asan'ny apôstôly toko valo ambe folo sy fafisy ambe folo any dia zao tratra ny fanoerana mafy tany korinto ary tany efesosy ary nitenenina ratsy pitsy azy ny apôstôly paoly inona ny lesina azo tsoana amin'izany manapahavalo ny asan'andriamanitra tsy mandehandeha ho azy amin'izao fotsiny ary ny fahavalo dia mitsaingiko ny teny zay ambara miezaka manala ny finoana izy mitsiro anatin'ny olona ary noho izany dia mila vavaka amin'izany fanafiana izany ny asan'andriamanitra tsy mbambavaka dia tsy mahavokatra averiko ihany ny asan'andriamanitra zay tsy mbambavaka dia tsy mahavokatra satria misy fahavalo ny asan'andriamanitra ary fa efatra farany ry havana dia lay karazana tany maro zay namafazana voalazany tompo voalohany teny amoron-dalana teny amoron-dalana dia laza teo fa nitsengohan'ny voromanidina na nitsengohan'ny devoly dia tsy hitany naleha faharoa ny tany marivo ten'olo vatolampy
misy tany kely any ambony vatolamy dia maniry ilay vo fa rehefa tonga ny masoandro dia tsy mamaka dia maty dia lazaina amin'ilay olona zay faly maneno tenin'Andriamanitra fa rehefa aveo dia adiny tanteraka ilay tenin'Andriamanitra. Mahafinaritra be ianay rehefa miresaka amin'ny olona ianao mahafinaritra be torotenin'ny pastera androany tizany hoe mba ialatsiny fa tsy tao afa mba résumé amiko kely ilo izy tsy tadidiko izy fa mialatsiny dia ohatra ny tsengoan'ilay zavatra izy dia adino ilay teny. Tany fahatelo dia tany misy tsiro. Io dia voalaza fa ny fiahina zao fiainana zao. Ary ny fahefatra farany dia ilay tany tsara. So ihany fa misy tany tsara. Dia tsy nareo riavana fa taratra ny fotsika olombelona ihany ingereo. So ihany fa misy tany tsara izay mihaino sy mandray ny tenin'Andriamanitra. Ary rehefa mandray ny tenin'Andriamanitra ny tany tsara dia zao mitombo avy zato eny. Avy enimpolo eny, avy telopolo eny ozy ny tompo zany teny zany. Fa saingy indraindray rehefa tratra amin'ny varim-bariana antsika dia lasa amin'ilay anankitelo voalohany ihany. Lasa be fanahina indraindray dia lasa tsy manam-piadana. Lasa vetivety dia lasa ny hafaliana satria tonga ny fakapana maro sy karazana izay menjady eo amin'ny fiainantsika. Inona ry riavana ny fomba mahomby azaontsika mizara tokoa ny tenin'Andriamanitra dia ny baiboly ihany mamaly izany. Alohan'izany anefa dia mba tia tantaranareo ny filazan'ireo mpanao dokam-barotra. Mpanao dokam-barotra na publicité dia zavatra lazainy dia zao zavatra mahomby indrindra ozy amin'ny fandresen-dahatra ny mpanjifa moa zany dia ny consommateur dia ny atao hoe ny aloha sy ny aoriana, ny avant sy ny après. Tsy maintsy aseho izy ny avant sy ny après. Ary hitatsika amin'ny fahita lavitra izany rehefa mijery publicité tsika fa tsaroana tokoa rehefa ampiseho le taloha sy le ankehitriny le atao aoriana dia misy zavatra samihafa be mihitsy. Ary araka filazan'ireo mpandinika dia zao ino ny tena mandaitra indrindra, iny publicité ny tena mandaitra ary milatsaka atao tsy hain'ny olona izay mijery. Io no teny nampiasain'ny Petera koa teto ry havana. Efa teraka indray nareo tsy tamin'ny votsy mety oloha fa tsy tamin'ny votsy mety oloha dia ny tenin'Andriamanitra izay velona sy maharitra. Teraka indray. Ny olona efa nandalo ny fahateram-baovao dia misy zavatra miova eo amin'ny fiainana. Misy ny taloha sy ny ankehitriny. Ianareo izay nanaraka ny fifanana tao amin'ny visioconférence na ny conf-call nataon'ny sambara fivoazana, maly dia nisy fantinana nataon'ny zareo tao ary zavatra nilazain'ny pasteur synodale tamin'izay dia zao ozy izy misy karazany telo ozy ny atao hoe conversion na fivampo. Voalohany ozy misy ny atao hoe conversion par adhésion. Tonga mivavaka ny olona ozy satria misy namany ao amin'ny fiangonana, petsaka ny namany ao dia zao voatarika izy dia tonga mahafinaritra azy ozy ilay fiangonana dia tonga ao izy dia zay no heveriny hoe conversion na fahateram-baovao. Misy ilay faharoa izy dia atao hoe conversion liturgique angamba izy zay raha tsy diso. Tetehaka ataony izy ny olona mira, feno hira ny fantompo-vavahana, mirahira foana mitsisakitsaka dia zao tonga izy tamana izy. Ary zay no heveriny hoe fivampo ao amin'ny fiangonana. Tsy izay nefa ny tena izy fa ilay fahatelo farany dia ilay fivampo tena izy. Zany hoe misy zavatra miova tao anatin'ny fo avy any anaty satria tonga tao amin'ny tenin'Andriamanitra. Ary zay ilay votsy mety loha. Misy ny taloha ary misy ny vaovao. Tahaka ilay jamba zay trano Jesosy ao amin'ny jaona toko fahasivy. Jamba taloha ao nantoeny mahiratra izaho. Ao na koa izy Jesosy tamin'ilay demoniaka tany
irasena modiana hatraminao izy dia zao ambarao ny zavatra lehibe nataon'andriamanitra taminao fa araka ny voalaza dia legiona ny devoly tao anatin'ity ranamanyity zany legiona zany dia be dehibe zany ary voalaza ny soratra masina fa any anaty fasana izy mipetraka sady mitanjaka tsy miakantsony ity ranamanyity ary niembenan'olona maro izy satria tsy matazonady na ngatra tapaka dolo zay zavatra amatorana azy tsy misy zay tsy malala nyity ranamanyity teo amin'ny manodidina azy dia voalaza ny soratra masina dia nandeha izy ka nitory eran'ny tanàna zay zavatra lehibe nataon'i jesosy tany raha mandiky isika na dia tsy nitory teny ary ty olona ity dia efa hita fa niova ny fiaina nisy ny aloha ary nisy ny tao aoriana zavatra roa avana tiana tsindrina fotsiny tsy nalava resaka ny fomba mahomby indrindra amin'ny fampandritahana ny ten'andriamanitra dia voalohany tsy toriteny fa fijoroana vavolombelona tsy toriteny fa fijoroana vavolombelona ny olona neka mandinika atsika mandinika anao izy toroteny taminy ianao indray andro arahany tsara ny fiainanao arahany ianao heritaona roa taona telo taona jerevany ianao na niova na tsy niova rehefa tsy miova ianao dia manaraka an'andriamanitra amin'izay izy io zany zava-dehibe ny témoignage tsy maintsy mifanaraka tsara amin'izay zavatra ambaratsika ny fomba hivelomantsika ry havana ratsy zany tenan'andriamanitra ratsy fiangonana mila mitandrina isika tsy toriteny fa fijoroana vavolombelona faharoa tsy isika ny manova olona fa ny fanan'andriamanitra miasa aza terena masaka oatra ny voaloham-pitsaza indrindra amin'ny fianakaviana mivady ny zanaka mbola tsy miraiky amin'izany fivavahana aza terena fotsiny izy fa tsy mbola tonga ny fotoana tsy isika ny manova fa andriamanitra ny manova rehefa nyteny isika dia mangina isika fa aloha andriamanitra miasa ny fiaina ao anao izy ny apôstôly paoly tsy nitsinona zay mamboly na zay mandeha fa andriamanitra no mampitombo no izy tantara maro ny ty tantarako aminareo ty nisy mpivady tamin'ny Madagasikara kristianina dia ny zavatra nataony amin'ny maha-olombelona moa dia mitory manambara amin'ireo zanany izy mitona an'ireo zanany mba hiova fo manaraka azy zany mitodika amin'andriamanitra la nyteo ny rorana nandritry ny fiainany fa tsisy miova ny zanany nanankiray azy maty any izy mivady fa zao zavatra nitranga efa maty izy teo zanany vao nanomboka nitodika tsikelikely tamin'andriamanitra dia tsy raharay no zany tsy isika tsy nitenitsika ny zava-dehibe fa andriamanitra miasa amin'ny alalan'izay ataotsika tompony fotoana amarana izao toriteny zao tsika ry havana satria efa lava ihany iverina ny tompo araka ny voalaza teo iverina izy ametraka ny fanjakany mandrakizay ary tsy maintsy tonga izany rehefa mimena maimaim-poana zay isika dia aoka izary maimaim-poana isika izao zay tonga eto dia efa mimen'andriamanitra maimaim-poana mizara maimaim-poana zao nefa tsarovy fa tsy mandeha irery isika marina fa misy fahasarotany araka ny voalaza teo fa tsy mandeha irery isika fa manana ny fanan'andriamanitra isika zay miaraka atsika io le lazainy paoly apôstôly tamin'ny vakina teo hoe voaloham-bokatra na prémisse na avance fanomezana mimena aloha sombontsongony ihany nefa an'io fa andriamanitra mihitsy io fanan'andriamanitra miasa amintsika sombontsongony ihany io fa ny tena izy dia miandry atsika ny an-danitra ozy nirany Elija rasolo lehibe ny tena izy dia miandry atsika ny an-danitra fa sombontsongony ihany io men'andriamanitra atsika efa ampy io azotsika miasa ho azy rehefa vonina azy ny fotsika dia zao men'andriamanitra asa isika apetrany onlotsika amen'andriamanitra asa tsara isika mba zaotsika manatanteraka izany raha vonina tsara isika fa mpamararana aza dia
mampisy atsika ny tenin'andriamanitra mety eza mafy ianao mety eza mafy ilay vo ianao fa ianao no navelanao izany asalatsapatsika zany rava tsy ny olona rehetra ny eny nomena izany fa ianao zay marezo ho tenin'andriamanitra io isika izaho afafazo ny voa manaovy ianao témoignage amin'ny akonanao na mpiara-miasa satria sakaizany Jesosy ianao sakaizany ianao mety izy ianao amafy fa nasarotra aza ny asa dia zao azakivy fa mila faharetana mety eza amafy amin'ny fomba mahomby ahoanao Jesosy indro za maniraka anareo tahaka ny zanak'ondry ampovoan'ny ambody misy toy indre tahaka ny menarana tsy miteniteny foana isika fa miteny ampahendrena mety eza amafy ny voa mpifaliana satria miaraka manatanteraka ny projet an'ny tompo isika miaraka mila fanetretena mety eza mafy ny voa isika ary aza dino fa miara-dalana amin'izany ny vavaka mila fitiavana ndraindray ngamba tsy tokony hiteny tsony fa mivavaka tokony atao petsaka petsaka ny teny nambara dia zao aloha hivavaka indray mavavaka indray atao petsaka mafony ankizy ao an-trano tenenina foana tsy mety miova dia zao aza ny teny tsony ianao fa zao nandana mivavaka amin'izay aloha Andriamanitra niasa aminy fa Andriamanitra manana fotoana dia mahita an'izany dravana amin'ny zanakay tsy miteny firy aminy fa zao Andriamanitra no miasa anatiny ary misy fomba mahagaga tsy takatra saina fomba nambaran'Andriamanitra azy ary tsy tokony hikivy isika farany mety eza mafy ny vo fa be ny vokatra satria maro ny efa niasa teo alohantsika apetsaka mitovy teny niasa teo talohantsika no zany dia be ny vokatra mila vatokina izany riavana mahiretritsika ary amin'izao fotoana sarotra izao zamenatra no vavombelony tompontsika mety eza mafy ny vo tsy mety loha dia tenin'Andriamanitra hoan'Andriamanitra eny ny voninahitra ary atsika tsiray avy kosa fampahirezana amen
manoloana izany teny toriana tamintsika izany ry havana na nentin'ny antoko-pirana nentin'ny mpanokon'Andriamanitra teo dia andeha isika hanavaon'ny fanoratenantsika indray ho an'ny tompo hitsangana isika hiaraka nambara ny fanekempontsika iraisana mino manerana amin'ny tany mino an'Andriamanitra raitsyto mpanao ny lanitra sy ny tany aho ary mino an' Jesosy Kristy izay nalatompoka natoponsika izay mitorotoronina tamin'ny fanahy masina
nateraka Maria Virgine nizara nanapaka Pontiolata nomboana tamin'ny hazo fijaliana maty ka nalevina nidina tany amin'ny fiainantsika nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo miakatra ho any an-danitra mipetraka kavan'Andriamanitra raitsotoa avy any aviny tsara ny velona sy ny maty mino fanahy masina ao ny fiangonana masina manera zao tontolo izao ny fiangonany olona masina ny famelan-keloka fitsangana ny tena ny maty ary fiainana mandrakizay amen. Mahazo apetraka ny fiangonana dia mangataka ny tompona anjara amin'ny vaovao-piangonana. dia mbola amin'ny fifaliana trano ry havana miara-banantsika anio amin'ny alalam-pitarina sy ny komity FPMA Toulouse ho an'izay manatriketo sy ireo any amin'ny tokantrantsika tsirairay avy any amin'ny alalan'ny YouTube. Vaovao nasional Zakabe SVKI SLKI fanampy vaovao ry havana miara-bantsika trany ao amin'ny fifalian'ny tompo fanampanazavana mikasika ny Zakabe raha ny sampana vehivavy kristianina sy sampana lehilahy kristianina iraisana eto amin'ny FPMA izay izotra ny 9 ny 7 ny 8 oktobra 2020 any II 91 430. Ny fandaminana rehetra nataon'ny mpikarakarany Zakabe 2020 dia niainga tamin'ny petra-kevitra hoe foana tanteraka ny valanaretina Covid-19 ary iverina amin'ny laoniny ny fiainana andavanandro. Tsy izany anefa no mitranga hatreto aloha amin'izao fotoana izao. Nandray fepetra toy izao ary ny komity aorian'ny faran'ny volana Aogositra raha toa ka mbola mitohy ireo fampiarana ny fameperana rehetra ara-pahasalamana sy ny fahalaviran'ny vatana dia izotra midrafitra B na plan B isika izay efa tomboka miaraka avy hatrany ny fikarakarana ny andrindrana azy. Ny drafitra B dia ny fanatontosanana ny Zakabe amin'ny alalan'ny fifandraisana internet. Na izany aza fananarana arak'izay voalaza teny aloha ka mifarana ny 9 Jolay 2020 izany. Araka ny fandaminana natao raha toa ka tsy tanteraka ny Zakabe ny fanatritava dia omerana ny sarandasin'ny vaika mangataka antsika avy lavitra nefa mba andray ny fepetra mikasika ny famerenana ny sarandalana condition de remboursement des frais de déplacement miaraka amin'ireo orinasa mpitaterana. Raha misy amintsika mila fanazavana fanampiny ry havana daoka izy ifandray amin'ny komity mpikarakara. Aoka isika hitondram-bavaka ity sorotrasa lehibe ity. Ny voninahitra dia ho an'Andriamanitra irery ihany amin'ny anaran'ny Birao sy ny mpitandrina Pia. Vaovao tafa rakosorana fianakaviana iray tsy mitonona anarana manao rakosorana 650 €, 50 € ho an'ny mpitandrina, 100 € ho an'ny fiangonana, 500 € kosa ho an'ny projet trano fiangonana. Misaorany Jehovah ary fanahiko ary aza misy adinoinao ny fitahiny rehetra araka ny valazo amin'ny Salamo 7:2. Misaorany zavatra rehetra fa izay sitrapon'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy ho anareo. Tesaloniana voalohany 5:7. Mangataka hira fanampiny 9. Filazana manjo samatra amin'ny maty dia izay maty ao amin'ny tompo. Fa hitsatra amin'izay fa mitsatra amin'izay ny sasarany izy fa ny asany manaraka azy. Apokalipsy 4:13. Amin'ny finoana sy fanantenana fitsanganan'ny tena amin'ny maty no ampandrenesany anareo fa ny ava malalanay raha Lalansoa Fredina tena tsony ray ody any aminy tamin'ny 7 Jolay tany Madagasikara hoy ny zanany
Ranivo Lalasoa Rondro sy Adjacent Bruno Raphaël. Famangina Manjo. Ny famangina fianakaviana Andrianaivo Mahery ary Hatsa Keke sy Anta izay namonitra tapamana sy ny fianakaviana Rary Jona Ona sy Lanto izay namondrainy dia ho tanterahina anio. Ny famangina fianakaviana Ranivo Lalasoa Rondro sy Adjacent Raphaël izay namondrainy sy ny fianakaviana Maxime Lalaina sy Domona ary Rakotobe Lalao izay namon'ny zanany Zafikeliny dia ho tanterahina ny Alahady 25 Jolay 2020 amin'ny herin'ny anio any amin'ny Vieux Temple. Rojombavaka mampatsiahantsika fa misy ihany koa ny rojombavaka isan'andro. Ny tableau mirakitra ny sujet de prière dia efa alefa mivondronasa fiainam-piangonana sy ny diako mivalatrany any amintsika. Rakitra sy adidy miantso fanafin-tsitrapo eny Ambarao izany Amosa 4:15. Ny fandaovana ny adidy sy rakitra ary fanafin-pisaorana da tsika atao amin'ny alalan'ny virement, chèque alefa any amin'ny mpitambolin'ny fiangonana, carte bancaire amin'ny alalan'ny Roy Elo Asso. Izany dia afaka atao koa ao amin'ny tranokala fiangonana fpma-toulouse.com. Rubrika vondronasa vola sy fananana izay hitanao torolalana manazava ny fanaovana azy. Afaka manao izany koa isika rehefa mirava ny fampoam-pivavahana ka isy arina anasitsika an'izany eo am-pivoahana. Engaviana indrindra isika mba hanoratra ny anton'ireo fandraisana anjara na ho rakitra na adidy na rakofisaorana. Dia tsarovy ry havana fa ny manome fifaliana no kasitrahan'ny tompo. Ny diam-piangonana ny fampoam-pivavahana amin'ny Alahady 25 Jolay herin'ny anio ka hatramin'ny 20 Aogositra 2020 dia hiverina ao amin'ny Vieux Temple ka hanomboka amin'ny 10 maraina. Misaotra antsika ny haino hatramin'ny farany, mivoninahitra an'Andriamanitra ireriana. Manatitra ny fiarabanantsika rehetra ary mbola mirary ny fahasoavan'ny tompo ho an'ny tsiraray sy ho an'ny isampokantrano. Fanaontsika ny miaraba ireo vahiny izay miaraka mivavaka antsika avy any amin'ny tanàna hafa na avy any amin'ny firenena hafa zao vao miaraka antsika eto angatany mba hitsanganareo raha misy atao anatin'ity trano fiangonana ity. Dia faly izay miarabanao tonga soa eto amin'ny tanànan'ny Toulouse, indrindra mandray anao amin'ny izao fiaraha-mivavaka izao. Tena fifalianao anay ary saorana tafotafo no atolotra anao naiky hiaraka aminay eto ary dia tsofinay rano amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Izy eny atanteraka soa ny ataony nahatongavanao eto. Mbola hivimbina anao hatrany hatrany, naiza aleanao ary tsaroa fa naoviana anao no mitoetra eto na mandalo eto Toulouse dia misy toerana ho anao eto amin'ny FPM Toulouse. Dia misaotra indrindra ary mbola manatitra ny fankasitrahana no zao fiarahanao aminay izao. Misaotra tompoko. Mbola hiaraka hivavakisika. Tompo Andriamanitra io, misaotra anao izay no miteninao izay nampahery anay. Misaotra fa teto ianao ray ary nandray fitahim-panahy zahay. Miara-misaotra anao koa zahay, mankasitraka anao ray amin'ireo nandray fahasoavana dia ireo namana sy havana nomenao andro tena miavaka fa nahazo valim-bavaka. Ka izany fahasoavana izany any ampitombo sesilany ny fiderananao hatrany hatrany. Ko amin'izao ora sy fotoana izao zahay dia mitodika aminao, enoy ny vavakay, miangavy,
mitalao. Miandrandra famonjena ho an'ireo mijaly sy mosarena. Tompo anatery fiantrana ialany amin'ny fahantrana. Ao koa ireo sahirana tsy mety mahita mangirana, vonjeo rery-ray aza vela ngaiay. Ampio afatrosa ireo sahirana miavosa, anatery fiainam-baovao anjakany ny fiadananao. Tompo ireo anaty fahoriana, fanamoy avantiana, sy trano reny fery, tsy amoy foka ho very mandrery. Fa ianao Andriamanitra mahery, mampionona azy sy mijery. Ny fiangonanao koa taio, ilay filamatra ny anio, ny fiangonana velona, hitombo ary miorona tsara, hijoro vavolombelona, ho an'ny zanaka mapara, ahitany ny asanao sy ny fitantananao. Ambiny lalandava ireo ezaka tsy ho rava. Taio ireo fikasana tsara, tanterao raha anjara, ny etaeta fanirianay, azo trano fiangonana ratrizay. Tompo mivavaka aminao koa zahay ho an'ny Madagasikara-nay. Tsy misy miafina aminao ny manjoa azy izao. Miangavy rery-ray, afao tianosinay. Fa zao tontolo zao koa sy ty firenena hipetrahanay ity, angatanay famindrapo mba hositranonao Kristy. Fongoranao zao arety mandoza zao, miangavy re mitalao. Tompo fohy ny fisainanay, votsa ny vavanay. Fa satria zahay mahatoky, fa ianao ihany ny mahavoky. Manome anay izay ilainay, mihoatra no zangatanay, dia atambatray ny vavakay. Any Jesosy zokinay, na mpianatra anay, hivavaka aminao ray hoe. Ranay izay any an-danitra, mamasina ny ny anaranao, ho tonga ny fanjakanao, atao ny sitraponao, tsy atany taky ny any an-danitra. Meonay ny izay anasaza ho anay, ary mamelany elokay, taky namelana izay meloka taminay. Ary aza mitondra anay ho amin'ny fakapanahy, fa manafana amin'ny ratsy, fanao ny fanjakana sy ny hery, ary voninahitra mandrakizay. Amen. Tonga eo amin'ny famangina manjofa ny honan'ny fiampiavanana amin'ny hafatsikisika. Ny mpitandrana ny tarika antsika amin'izany ary mangataka nareo fianakaviana rotota mba hiakatra ity azafady. Endrizy mianakavy, amin'ny mahafiangonanatsika moa dia toy ny mpiray tapo. Efa nakamba ny ray ho zanany ao amin'ny Jesosy Kristy isika. Noho izany dia mpiray tapo. Tsy amintsika samitsika ihany fa no firaisantsika amin'ny Jesosy Kristy. Ka raha ny marina dia tokony hiara-joro aminareo eto daholo zay rehetra. Kanefa moa manana didy. Amin'ny mahafiangonana mahasolo tenan'i Kristy ety an-tany dia manatrika anareo eto ny fiangonana. Voalohany maneho ny fiombonana alahelo, ny fiaraha-miory, fa indrindra koa mitondra ho anareo ny fampaherezana izay avy amin'ny tenin'Andriamanitra sy mivavaka ho anareo, mametraka aminareo mampelantanan'ilay mahefa ny zavatra rehetra. Ataontsika ny hira 7:5 ny andininy voalohany. Hoentsika maneho ny finoantsika sy ny fahatokintsika ilay mampaherentsika. 7:5.
fitopolo sy dimanjato andininy voalohany. Ary Jesosy Kristy tompontsika sy Andriamanitra raintsika zay efa tiantsika ka nanome antsika fampiononana mandrak'izay sy fanantenana tsara amin'ny fahasoavana, izy eny nampionona ny fonareo sy ampaherinareo amin'ny asa sy ny teny tsara rehetra. Tsy zavatra mora nahazo amaivanina ny fahafatesana, fa zavatra mangidy zany. Ary azo ambara aza fa raha nisy tsy nanao zany ho ambanin'ny zavatra dia ny tompo, ka ny zanany mihitsy noho ny rahy mba hanafaka atsika amin'ny vahoan'ny fahafatesana. Mafy ny amin'ny rano hoe ny iratsika, nefa manoloana an'izany dia misy ilay mahery noho ny aliny rano, misy ilay ny tanany lakile ny fanalahidy ny fiainana sy ny fahafatesana Jesosy Kristy. Ary dia hoe niratsika hoe tsy kivy zay fa izy ny tokonay. Tsy mora zany ilaozan'ny anabavy, ilaozan'ny reny. Lazainy mbola ao anatin'ny fahatanorana ihany. Ary mety misy fanontaniana be dia be miseho tanteraka zany. Tsy mora izany ilaozan'ny ray ao anatin'ny fotoana zay azo lazaina sarotra hiatany lavitra, alony rano be zany, nefa ho nirantsika hoe izy ny tokony. Fa hoana nge mitoeran'izany toko zany ao amin'ny Jesosy. Dia Paoly no manambara azy. Zavatra telo nambaran'ny Paoly. Voalohany, tiantsika Andriamanitra sy Jesosy Kristy. Tiantsika. Ary zany fitiavana zany natonga azy nanatona atsika ary manafaka atsika amin'ny vahoan'ny fahafatesana. Inona moa ny fahafatesana? Ny fisarahana mandrakizay. Zay ny fahafatesana. Ary dia ny fanantenantsika dia noho ny amin'ny Jesosy Kristy sy ny asany varavarana mivoa amin'ny fananganana ho amin'ny fitsanganana amin'ny maty ny fahafatesana. Fa tsy fahaverezana mandrakizay. Tiantsika ny tompo ka dia nataony zany, fanomezana avy aminy zany, asany zany, tsy haintsika ny manao zany. Fa omeny, inona anjaratsika? Mandray ny fampionomana. Ny faharoa, zay ambaran'izany teny zany, tiantsika ny tompo ka mitantana ny fiainantsika eto ka hatrany. Tsy mba fiainana tapatapana no men'Andriamanitra atsika, fiainana be dehibe. Ary zany fiainana be dehibe zany ny ampiononany atsika, ampahitany atsika, indrindra manoloana ny fisarahana amin'ny havana tahaka izany. Matoky sika fa mahery le miazona ny tanatsika. Ka dia hoy indrindra ny ambaran'ny Paoly azy amin'ny Romanina 12, tsy misy mahasaraka atsika amin'ny fitiavan'Andriamanitra zay eo amin'ny Jesosy Kristy. Tsy misy. Ary fahatelo zany
andriamanitra mitantana atsika izany zay mahatonga ny fisarahana voafetra ihany noho ny finoana sy ny firaisana amin'i Jesosy Kristy dia mampahery amin'ny asa sy ny teny tsara rehetra. Ary zany ny irina ao anareo mba mampahereziny tompo any ianareo fa tsokivy, mampitrakany any ianareo aibanjana no avy amin'ny fanantenana fa misy ny tantana ny fiainantsika ka na ny asa na ny teny. Valaza ny tompoteny teo fa isika dia natsoina hitoroteny amin'ny finoana, amin'ny fijoroantsika vavolombelona, amin'ny fanantenantsika ao amin'ny avy, indrindra fifikirantsika amin'ny Jesosy Kristy izay manova ny fijerintsika miova. Misy ilay aloha, misy ilay aoriana. Tsy manana ny Jesosy Kristy very fanantenana. Ny manana ny Jesosy Kristy mifalina dia ny fahoriana azy, tsy ny fahoriana ny mahafaly fa ny fanantenana velona izay omeny Kristy. Ireo zavatra telo ireo ny entinay mampionona anareo, afatra avy amin'ny tompo raha teo zany ka dia izy ane ahatanteraka zany ho aminareo ivavasika. Tompo misotranao zay no ty fotoana ity zay azaonay indray mandray ny fampaherezana sy fampiononana feno avy aminao, fampiononana mandrakizay ho ny teninao, satria tsy mijery fotsiny ny ankehitrino zany fa mijery ny fiainana manontolo ary ny banjana ny tsy manam-petra izay homaninao an'izay matoky anao. Jery ireto fianakaviana ireto, havana ireto, namoy reny anabavy, namoy ray ao anatin'izany tompo dia ianao ny tokonay araka ny iranay. Atao velona ompony izy ireo zany teninao zany, azahoany mijoro ary azahoany tena mandray fampiononana feno. Mivavaka aminao zay mifatsiarovana zany havanay zany, ataovy mahay mitodika aminao zay ka ho fisaorana, ho fanomezam-boninahitra ary fahatokina lehibe ho zany eny ny fahatsiarovanay n'izy ireo fa tsy famoizam-po ary mangataka indrindra hanomananao indray araka ny teninao, hanomananao ho avy izay andraisana fampaherezana, fahombiazana amin'ny asa ary indrindra fijoroana vavolombelona izay azahoanay mitoro mandrakariva fa velona ao amin'ny Kristy izay ary ny fahafatesana ny tombony ho anay. Dia misaotra any amin'ny fikarakarana rehetra nanampianao azy ireo ary mbola mametraka feno ampelantananao zahay, izay rehetra mbola tsy tanteraka ianao atanteraka zany ho an'ny fianakaviana. Dia mivavaka aminao zay tsy ho azy ireo ihany fa ho an'ny fianakaviana manontolo ny any tanindrazana indrindra raha koa amin'ny fahasoavanao ary dia anao midera anao niaja ny voninahitra aoka kosa ho azy ireo amin'ny fafenona tompo ny fitahim-panavy any ambony amin'ny aratsoan'i Jesosy Kristy ilay efa nandresy ny fahafatesana ary efa nialoha ny havanay ary manjaka eo kavananao ray amin'ny anarany ametranay zany vavaka zany. Amen. Mangataka ny fiangonana hitsangana. Eny izy mianakavy zany no teny nampitondraina anay zany, tenin'ny tompo zany fa mijoro eto koa zay fiangonana mitondro aminareo ny fampiononana feno, ny fampaherezana ary indrindra ny firaisam-po araka ny teny izay nilovatsika avy tamin'ny raza, ny varavarana ny voana anao nareo fa ny fahoriana dia narantsika atsika rehetra, anabavitsika, renitsika, raitsika amin'andao ka dia mahereza mionona rengenge ny fampiraisa avy amin'ny fanahy masina mbola amintsika mandrakariva aniontsika ny fiangonana samy fahoriana ihany fa indrindra amin'ny fifaliana ary amin'ny fifanohanana mandrakariva eo amin'ny fiainana isanandro fa zany no maha mpianatra Kristy antsika. Dia fanao ihany moa zany no manome marika hita maso fandraisana anjara amin'izao hita mavesatra reo zao. Nisy nefa nanao zany tany tokantrano, nisy raha teo ny fanampiana zay natao tamin'ny fampidina ny havantsika kanefa dia misy ihany koa vareventy kely tsy afaka mifandray, tsy afaka mifanatontsika noho ny mesure sanitaire izay tsy maintsy ajaina. Noho izany ery amin'ny fivoahana ery dia misy urne
misy ny anaran'ny fianakaviana anankiroa fotsifotsy dia ao ny metrantsika ny valopy izay fandraisantsika anjara amin'izao etamavesatra izao ary mirakitra moa araka mifanaontsika dia ao anatin'ny arona volomparasy ny misy azy ny arona fotsifotsy anankiroa misy ny anaran'ny fianakaviana tsirairay avy ametrantsika ny fandraisantsika anjara amin'izao etamavesatra zao ary kosa ny volomparasy metrantsika ny rakitra sy ny adidy na ny rakim-pisaorana izany toana tokofo sanatria tsy hoe namozanay niavana akory no mahafaly anay fa fahitana anareo raha tapo amin'ny tompo avana namanamatsakaiza miara ory amin'ny fianakaviana mitondra ny teny fampirizana avy amin'ny tompo ka dia fisaorana lehibe no afalinay anareo an'izany ary Andriamanitra manakaripasoavana ny amala anareo amin'izany tsy vitany hoe mitondra ny teny fampirizana nareo sy miara ory aminay fa ko mbola raha anareo vola makarena koa ka zaona indrindra tompoko ary Andriamanitra ny amala anareo fahalebiazany fitiavana aseho anareo aminay zany zaona indrindra tompoko aza misosokarevitra ny tompoko ia mahazo mipetraka tsika nareko mahazo mipetraka mamarana zao fanompoam-pivavahana zao sika riavana ataontsika ny hira farany efa mpaherezantsika hira telo sy eninjato mamafaza vo andriny voalohany sy faharoa sy fahatelo avantsika zay nanolotra rakopisaorina ary nangataka ny hira dia atao amin'ny herin'ny androany zany hira zany no ny fandarana efa vita mialoha ka dia tsy azo nampidirina intsony ka dia lana tsy indrindra fa tsy maintsy atao zany amin'ny herin'ny androany dia ampatsahivontsika fa tsy azo atao ny mivorivory ao ivelatra
rehefa miraha avy eo tsika dia avy hatrany a dia mba maka ny lalana mody zany a satria izay a no anisan'ireo midinidinika zay tsy maintsy arahantsika ny fitandrovana ny fahasalamana sy arovantena amin'ny fianaky ny covid-19 raha mitsangana isika andreny afatra sy andray nysodrano ampatsiarovina fa misy arina telo ery a ny arina roa voalohany dia famangina ireo avantsika ary ny arina volomparasy no asiantsika mirakitra ho an'izay mandoha zany izao mariana fa atsika atao tsara no mandoha amin'ny alalan'ny chèque na amin'ny alalan'ny virement na amin'ny alalan'ny elo aso ka dia ampirisihantsika raha tokony tsaroana fa manome any fifaliana no akasitran'Andriamanitra ary faharoa tsy voasakany covid-19 ny asan'ny tompo izay andrasany itsika ary raisitsika tanana amin'ny fifaliana sy amin'ny zotopo ary ny faharetana zao nafatra ho antsika avy amin'ny tenin'Andriamanitra aoka ny tenin'ny Kristy toetra betsaka ao aminareo amin'ny fahendrena rehetra dia mifampianara ka mifananara amin'ny salamo sy ny firana ary ny tolokira-panahy mihira amin'ny fahasoavana ao am-ponareo ho an'Andriamanitra dia raisy mitsodrano tononona amin'ny anaran'ny tompo ary ho an'izay maharo anareo mba tsy ho tafitohina ary ametraka anareo tsy hanantsiny anylohan'ny voninany amin'ny firavoravoana ho an'Andriamanitra tokana mpamonjy antsika amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika ny voninahitra sy ny fahalebiazana ny fanjakana sy ny fahefana hatramin'ny taloha indrindra sy ny kehitriny ary mandrakizay amen. Mindimy ny fahefatra amin'ny hira 4:300 lataotsika. Amen. Mandiano fiadanana ka manotombotombo. Isaorana ny Andriamanitra. Zafady avy ato dolo tsika mivoaka zay fandaminana ato amin'ny akavanana dolo tsika mivoaka zafady dolo.